Ampifaliana no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'izao fotoan'izao misaotra an'Andriamanitra isika mba afaka hifampizara kely eto Pst Jocelyn Ranjarison hifampizara amintsika mandritra n'ity herinandro ity ao anatin'ny lohevitra hoe ny toe-tsainy ny Fanjakan'ny Lanitra ny fomba fisainana ho amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Mialohan'izay dia tesotra manokana an'Andriamanitra manokana aho afaka mba mandray anjara ary tesotra manokana ny Dr Rina Telesfor sy pasteur Norma izay name an'izao fafako mba hifampizara amintsika rehetra izao nde hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra no ny fitiavanao anay fa avy aminao mba ahafana mifampizara raha-panato izao ka mba etaetanay ry tompo na de fezateny anankiray azy de mba izavatra tena voaray anay de hoentinay miaina mangataka anao fanahy masina mba amangany amin'izay toena anarahana amakina anarantsy raray avy zao fifampizarana fo izao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Araka zany ny lohevitra iarahantsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe ohatry ahoana zany hoe toe-tsaina sy fomba fisainana ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Raha tsorina amin'ny teny tsotra dia ny hoe ohatry ahoana ny toe-tsaina sy ny fomba fisainana ao anatin'izany hoe fiainana tena miaraka amin'ny tompo zany. Zava-dehibe no alalantsika an'izany. Hoy ny Romanina 12 dia ny faharomana hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Nahoana izy miresaka hoe miova, misy zavatra zany tokony hiovana satria misy ny fomba fisainana taloha dia misy indray ny fomba fisainana rehefa ao amin'ny Kristy na hoe ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra na hoe ao amin'ny Fanjakan'ny Lanitra isika. Fiainana eto tany io resahana io. Maninona izy no miresaka hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina satria tombo no atsika no afaka anana fisainana vaovao ao amin'ny Kristy satria tombo no amin'ny ara-panahintsika zany, tombo no amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zany ary tombony hatramin'ny fitsarana ho atsika mihitsy aza. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Kisarisary kelina tantarana tovolahy resahako tao amina fiangonana anankiray no mba akatsika ohatra tsotsotra tena akaiky ary ho azotsika. Tovolahy kely mipetraka eny amoron-dalana, miaina eny amoron-dalana. Ny fomba fiteny zany de fomba fiteny amoron-dalana, ny fiainana zany de fiainana olona eny amoron-dalana, ny fomba fijeriny zany de fomba fijeriny olona eny amoron-dalana, etsetra etsetra. Nisy ray aman-dreny kosa nefa farak'izay manana amin'ny maizy azy, farak'izay manana amin'ny maizy azy, naka an'le tovolahy kely nanangana azy ho zanany, rehefa aveo niditra ao anatin'le tokantrano vaovao le tovolahy kely mety ho sahirana dia sahirana ihany satria misy zavatra be dehibe tsy maintsy ovana. Na izy tenany aza marina fa 12 taona izy ohatra, na izy tenany ara de tsy maintsy mametraka amin'ny tena hoe tena mila ovako, mila le zavatra teneniko ary ohatra ny tsy hety aty tsony, le zavatra fanaoko tary mety ohatra ny tsy hety aty tsony, le fomba fiainana tary ohatra ny tsy hety tsony, le zavatra fomba fiteny sy fifampiantsona teny amoron-dalana ohatra ny tsy hety tsony raha itsona amin'reto ray aman-dreny vaovao reto. Anankiray oraisika amin'ireo le toe-tsaina teny amoron-dalana ohatra ny tsy hety tsony ato amin'ity tokantrano vaovao manana amin'ny maizy azy ity. Ohatra zany mihitsy tompoko ny fiainantsika ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Zasy ianao lay tovolahy kely natsangana, Jesosy Kristy lay nanangana antsika ho zanany, de zasy ianao zany zao de takiny ten'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina satria nahoana misy toe-tsaina be dehibe, misy fomba fisainana be dehibe tsy mety tsony tao anatin'ilay Fanjakan'Andriamanitra sy zasy ianao tany amin'ny zatsisy ianao, zasy ianao tsy nisy an'Andriamanitra. Andeny aka ohatra anankiray tsika hoe ohatriny ahoana moa ndresana amin'izany hoe toe-tsain'ny olona ao anatin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Voalohany ao anatin'ny toe-tsain'ny olona anatin'ny Fanjakan'Andriamanitra de mila manana tahaka ny toe-tsain'Andriamanitra. Raha tsorina de ny hoe mila mianatra amin'ny toe-tsain'Andriamanitra isika, mila mianatra amin'ny toe-tsain'i Jesosy isika. Fa ahoana moa ny alalana ny toe-tsain'Andriamanitra? Ahoana ny alalana amin'ny toe-tsain'i Jesosy? Tsy maintsy mamaky baiboly tsika. Tsy maintsy tia mamaky baiboly tsika satria isaky mamaky baiboly ianao de me mafantatra tsikelikely hoe ay ve ohatra ao Andriamanitra e, ay ve ohatra an'izao e. De manomboka eo no alalantsika ny toe-tsain'Andriamanitra. Aka ohatra faharoa aminao indray aho. Andriamanitra ohatrohatr'izao zany ny toe-tsain'Andriamanitra. Andriamanitra de mpisitona fiainan'olona miakatra. Andriamanitra de mpanangana olona
zany hoe misintona fiainan'olona miakatra. De zay toe-tsain'Andriamanitra zay tokony hifindra amintsika, tokony hianarantsika, tokony hitaizantsika tena. Andriamanitra mpisintona fiainan'olona miakatra. Andray olona maromaro tsika amin'ny herinandro ity fa Andriamanitra de mpisintona fiainan'olona miakatra. Ary ny akaiky indrindra amin'izany de zao tenanay zao, satria tamin'ny vanim-potoana na izay zao ara tsy manana kapa nanaovana, fa tsy araka zao ahitan'ny olona anay amin'izao fotoana zao, isorona mandrak'izay ny Andriamanitra. Fa ny zavatra mitranga kosa de Andriamanitra mpisinton'olona miakatra, fa izara tsy mitandrina de za ndray le mbola toe-tsaina tsy nety taloha, za ndray misinton'olona midina. Na ankolaka io na mivantana io, zay le mila ovana. Andriamanitra mpisinton'olona miakatra, za koa tokony hianatra mba hisinton'olona miakatra. Ny zavatra kaiky indrindra de zao, miresa zavatra tsara momba ny hafa. Zay ny an'Andriamanitra. Iresaka amin'izany tsika amin'ny herinandro ity. Miresa zavatra tsara momba ny zanakao, miresa zavatra tsara momba ny vadinao, miresa zavatra tsara amin'ny mpiara-miangona. Fa rehefa miresaka zavatra ratsy tsika momba ny hafa de midika misintona azy idintsika. Manimba ny réputation, manimba le crédibilité, zany hoe lay endrika tsara nanan'le olona lasa sotomontsika midina. Fa amaranantsika ao amin'ny androany, ndao hiova amin'ny fanavozan'ny saina. Ny toe-tsaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mpisintona olona miakatra. De ho avelantsika le hoe misintona olona midina, na ankolaka io na mivantana, tsy manao resaka animba laza tsara ny hafintsika, na ahoana na ahoana. Tsy ampiely resaka animba ny mety ohatrany hoe mba valeur ny hafintsika, hoe mba simba le fomba fijery tsara ny hafa momba ny ranony raha vao miresaka zavatra ratsy momba azy a. Tsy aloha hoe iovany zany fomba fisainana zany ho ianao, satria tombony lehibe ho atsika zany. Manahaka ny Kristy tsika ao anatin'izany. Toe-tsainy ny fanjakan'ny lanitra mpisintona olona miakatra, Andriamanitra mpisintona olona miakatra, zasy ianao koa andao mba hisintona olona miakatra arak'izay azontsika atao amin'ny lafiny rehetra. Mino afambanandray zavatra kely anao androany ivavakatsika. Raha eo misaotra anao indrindra androany fa ao amin'ny fanjakanao no ianaranay ny toe-tsainao sy ny fomba fisainana ao aminao. Ampio zay ho tia mamaky tenin'Andriamanitra, ampio zay ho tia mamaky baiboly, ahafantaranainao misimisy kokoa sy ny fomba fisainana ao aminao. De ho tahinany ny tsiraray avy zay nanaraka izao fandaran'izao sy ny ankonany sy makasika azy amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.